Fanamarana kosa ny asa fitaom-piasana ny vomiera mpanadiady misahana ny olan'ny fananantany eo anivon'ny CST tamin'ity androany ity tahaka ireo vomiera mpanadiady 5 hafa natsangana teo anivon'ity androm-panjakana ity moa ny raharaha mahakasika ilay ady tany mampifanolana olona iray amin'ny olona 3 samihafa teny Ambatomaro moa no mamarana ny asa fanadadiana tanterahany ity vomiera ity. Eo ampamaranana ny fanadadiana mikasika ilay ady tany nampifanolana olona iray amin'ny olona 3 samihafa teny Ambatomaro ny vomiera-mpanadiady misahana ny olana fananantany eo anivon'ny CST. Nametraka fitarana teo anivon'ity vomiera-mpanadiady ireo olona 3 mifanolana amin'ilay olona iray mitonona ho tompon'ny tany efatramin'ny volana janoary lasa teo. Itarainan'izy ireo moa ny fisian'ny fangalarana ny tany izay efa nangatahan'izy ireo tamin'ny fanjakana efa nanomboka tamin'ny taona 4,700. Nanomboka tamin'ny taona 7 raha ny fanazavana ny bodin'ny tany ny olona iray mitonona ho tompon'ny tany taty aoriana. Ny haiko moa ireo tompon'ny tany fa tsy naomby ny asa nampanakin'izy ireo tamin'ny mpanera sy olom-panjakana iray. Ny olako amin'ity tany ity zany dia araka ny resako tamin'ny 18 janvier 2013. Ny olona le tany fanangatako depuis 86 ary mbola miandry akety moa zao hatramin'izao dia magaga fa vita reconnaissance intely nefany za tsy mahazo borna fa le olo fa natao opposition tamin'ny 2016 no mahazo borna azy ka tsy haiko borna iny na officiel na Namafisin'ny filohan'ny vomiera-mpanadiady misahana ny olona amin'ny fananantany eo anivon'ny CST izay nantanteraka fidinana ifotony tetỳ toerana Omalerivo fa ilaina trano ny fanatonana ny tompon'andraikitra mahefa raha mikarakara antota taratasy momba ny fananantany ary raha misy ny olana eo amin'izay fananantany izay dia ampiakarina eo anivon'ny fitsarana ny raharaha. Latsy izy fa nisy tompon'andraikitra nampikarakarany ny ity tany ity kanefa ny vola lany ny tany tsy vita ka marianay fa zany tompon'andraikitra zany dia tsy ao anaty vomiera amin'ny fanajariana ny tany tsy fitantanana amin'ny fananantany fa mpanelanelana sy tompon'andraikitra tahaka ny tompon'andraikitra rehetra any ivelany. Dikan'izay lesona azo tsoana aloha zany dia tsy tokony anatona intsony olona mpanelanelana na iza fa any amin'ny tompon'andraikitra eny amin'ny domaine ny tokony atao. Faharoa misy lalana amin'ny fomba fangatana tamin'ny mpanjakana ka rehefa misy zany tsy fahafapon'ny olona dia afaka mampiditra any fitsarana izy. Raha ny vaovao fara moa dia nalefa ny vomiera-mpanadiady eo anivon'ny foiben'ny fananantany ity raharaha ity isiny fanokafana fanadadiana mba hahafantarana ny marina momba azy. Ity raharaha ity ihany koa no mamarana ny fanadadiana ny tanterahany ity vomiera-mpanadiady ny olona amin'ny fananantany ity eo anivon'ny CST.